Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanakiny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Faly miara-abantsika ry havana malala mahatratra izao alahady fahatelo amin'ny volana Oktobra izao. Anio isika dia isy ny ray aman-dreny anolotra ny zanany atao batisa. Anio ihany koa isika no anao veloma any pasteura volana soa tafita ary hitondra ambavaka ny masera MAMRE FJKM. Ary mbola hibanjinantsika ny loha hevitra manao hoe ry havana omantsika izao ny salamy fahazato sy ny hira voalahatra. Ry havana malala, andeha isika hideran'ny Tompo. Aoka hiara-mitsangana ny fiangonana, hiara-maky ny salamy fahazato isika izay hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Mioby ho an'i Jehovah tany rehetra, manokoa an'i Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah n'Andriamanitra, izy manao antsika ary azy isika, dia olona sy ny fianana, indrindra ao am-bavaka ny fisaorana, ary eo am-pianjana ny fikerana, misaora azy, mangalazaka ny marana, fa tsara Jehovah, mangasay famindram-pony, ary miatantarana fahamandiny ny fahamarinana. Amen. Ambavaka fisaorana sy fiderana isika ry havana, hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra o, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Tonga idera sy ankalaza ary anome voninahitra ny anaranao masina izahay. Manome zanay ny fifantohana feno eto amin'izao fotoam-pivavahana hatrehinay izao. Ahatsiaro ho tafaray marina aminao anie izahay mpianakavian'ny finoana manatrika anao eto izao. Misaotra anao izahay noho ny amin'ny tian'io ity izay ahatserovana ambavaka ny masera MAMRE FJKM izay nanolotra ny tenany tanteraka ho anao. Mideranao izahay noho ny amin'ny fianakaviana tsy rairay avy, fa fandaminana endry avy aminao Andriamanitra izany, ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy irery ihany no hivavahanay toy izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Ry havana malala, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika.
hoy Jehovah tompony maro. Ny zanaka manaja ny rainy, ary ny mpanompo manaja ny tompony. Koa raha ray aho, aiza izay ajako, ary raha tompo aho, aiza izay tahotra ahy? Andriamanitra no atahory, ary ny didiny no tandremo, fa izany ny tokony ataon'ny olona rehetra. Sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony, ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Havana malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, koa aoka anantona ny Tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany, ka anaraka ao am-pontsika izao vavaka izao. Ry Andriamanitra eo, indreto izahay manetry tena eto anatrehanao, miaiky ny fahantranaay sy ny fahotanay. Tsy nanome voninahitra anao izahay, nandika ny didinao izahay. Tsy nanaja anao izahay, tsy nanaja ireo ray sy reninay. Koa indreto izahay, Tompo, izahay tsirairay avy, hitondra ny fifonanay eto anatrehanao, fa ny fotoritory sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsinina. Mamindra foka mamelany elokay, ry rain'ny famindram-po. Mitalao aminao izahay, mamelany elokay, diovy izahay ho afa-pahotana, avao izay ao anatinay ny fanahinay, mba ho vonoka nompo anao izahay. Ary amin'ny anaran'i Jesosy zanakao, izay mpamonjy anay, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala, ho antsika izay mibebaka marina, raiso am-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana, ny famelan-keloka atolotro ny Tompo antsika. Hoy ny Tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po anao.
Kristy izay tsy nalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho amin'ny kosa isika. Koa ambara ary fa voavela ny elokareo noho ny anarany masina midy rany Tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Voavela eloka ry havana dia sahy manambara ny finoany aoka ary isika hiara-naiky sy hanambara ny fanekem-pinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra raitsoa mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay torotoroina tamin'ny fanahy masina nateraka i Maria Virginy nijalona nanapaka ikontifilary nombonana tamin'ny hazo fijaliana marika nalevina niritana tany fiainantsika nitsangana tamin'ny tamin'ny amin'ny fahatelo niakatra tao any an-danitra mipetraka vahan'Andriamanitra raitsoa avy aminy vinijana velona sy maty mino fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiangonana ny olona masina ny famelantena ny fitsanganana tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Ry havana, tonga eo amin'ny fotoana hankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ka ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora no hanomboana izany. Hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hanao ny hira fa 520 sy 700 ny andininy voalohany sy ny faharoa mitovy feo amin'ny hira 420 sy 700. Vavaka isika. Jesosy misaotra anao izahay ny amin'izao fotoana izao, izay omenao anay ankizy sy tanora hianarana ny teninao. Sokafo ny fonay sy ny sainay, ahaizanay mandray izay omenao anay, ary afifanay masino mitary anay. Amin'ny anaranao Jesosy no ivavahanay. Amen. Sokafo ny baibolinareo rankizy ao amin'ny filazantsarany Lioka. Filazantsarany Lioka, toko 2 andininy 70 tapany 2. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Averintsika indray mandeha hoe ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Mipetraka ianareo. Isika rankizy dia mianatra ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny sekoly Alahady
sy any amin'ny sampana misy antsika any, fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika izany. Andehany araintsika ity tantara kely ity ny dobo sy ny loharano. Indray andro dia niresaka ny dobo sy ny loharano, dia hoy ny dobo tamin'ny loharano hoe hono ary loharano, ho avy ity ny ririnina sy ny lohataona, ho maina ny andro. Ianao ve tsy eritreritra anangona mba tsy ho maina na ho faty? Fa ianao dia mizara foana na dia efa kely aza. Dia hoy ny loharano hoe hitanao ry dobo, raha izao no tsy mizara, dia ho maina sy ho ngazana izao zava-maitso hita izao, sady izao ihany koa dia natao izara, na kely na be ananako, na ririnina, na fahavaratra, na lohataona, dia mizara foanao. Dia hoy ny dobo hoe izao indray aloha dia mitsinjo ny vody andro mierika, ka miezaka manangona izay rehetra tonga ato amiko. Dia nangoniny tao daholo ny fako sy ny trondro, ny ravikazo, ny bozaka. Noho ny tonga ny lohataona, dia niamaina ny andro. Indro ny dobo fa nanomboka ritra tsikelikely, ka tonga maimbo sy masiso izay rehetra nangoniny tao, satria izay tonga tao anatiny dia tsy nozarainy fa notehiriziny daholo. Fa ny loharano kosa, na dia ny hena kely aza dia mbola nizara ihany izay ananany tamin'ireo manodidina azy. Inona no lesona raisintsika amin'izany ry rankizy sy tanora? Hiezaka isika ho loharano, na kely aza dia izara izay fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika any amin'ny toeram-pianarana, ao amin'ny ankohonana misy antsika, ary rehefa miaraka amin'ireny namantsika ireny, dia zaraintsika ilay fahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika, dia ny teniny izay omenantsika ato amin'ny sekoly alahady sy ato am-piangonana. Ny loharano na dia efa nihena sy kely aza dia nizara foana. Dia andeha hianatra izany koa isika, fa aza manao toy ny dobo ka manangona fotsiny izay nomenantsika. Ka rehefa kobonintsika na tazomintsika samirery izany, dia tsy mitombo ara-panahy isika. Fa rehefa mizara kosa dia mahita fifaliana, ary ny fahasoavan'Andriamanitra nomeny antsika sy ato amintsika, dia lasa zaza endry isika, ary tian'Andriamanitra ka mazoto mianatra ny teniny. Ahoana tsara hoe ilay tenin'Andriamanitra teo averintsika indray mandeha, ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Dia ho aty amintsika rehetra koa izany fahasoavan'Andriamanitra izany ka hozaraintsika amin'ireo mpiarabelona antsika. Dia ho azy rery ny voninahitra hivavaka isika. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahasoavana nomenao anay. Ampio izahay mba hizara fa tsy handray foana izay rehetra omenao anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mialohan'ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra dia iombona mivavaka isika, vavakantsika. Misaotra sy mankasitraka anao izay Jesosy raha tonga amin'ny fotoana izay mamy indrindra dia ny fianonany teninao, dia mangataka ny fitarian'ny fanainao masina izay hitarika anay amin'ny teny rehetra izay hovakianay, dia taio ihany koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao, dia ny fanainao masina ry Tompo no hitarika anay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Oabolana fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Oabolana fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Anaka, aza manadino ny lalako, fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko. Fa andro maro sy taona ela hiainana, ary fiadanana no anampiana ho anao. Aoka tsy handao anao ny famindrampo sy ny fahamarinana. Afehezo ambozinao izany, ary soraty eo amin'ny fonao, tahaka ny amin'ny vato fisaka. Ka dia azo fity sy fahalalana tsara ianao, eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao. Matokiany Jehova amin'ny fonao rehetra, ary aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao.
aza manaonao endry matahorany Jehova ka mifadiany ratsy dia ho famelombelomana ny nofinao izany tsy ho fanamandonany taolanao mankalazahany Jehova amin'ny fanananao sy amin'izay voaloam-bokatra rehetra ka dia ho feno mitafitafy ny fitoeram-barinao ary ohatra ny ranom-boaloka eo amin'ny vata fanatazanao anaka aza manamavo ny famaizan'i Jehova ary aza tofoka amin'ny fananarany fa izay tiany Jehova no anariny dia tahaka ny ataony iray amin'ny zanaka tiany. Amen. Filazantsara araka ny lioka toko faharoa andiny ny fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo. Lioka toko faharoa andiny ny fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo. Ary rehefa vitany ny zavatra rehetra araka ny lalànany Tompo dia niverina tany Galili izy dia tao Nazareta tanànany. Ary ny zaza dia nitomboka ny ahery sady feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Ary ny ray aman-dreny nankany Jerosalema isan-taona raha avy ny andro firavoravoana amin'ny Paska. Ary rehefa 12 taona Jesoa dia niakatra izy ireo araka ny fanao amin'ny andro firavoravoana. Ary rehefa tapitra izany andro izany ka nody izy Jesoa zaza dia mbola nitoetra tany Jerosalema ihany nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny izany. Ary satria nataony fa niaraka tamin'ny niaradi taminy izy dia nandeha lalana indray andro izy vao nitady azy tamin'ny havany sy ny olompantany. Ary noho ny tsy nahita azy izy dia niverina ho an'i Jerosalema nitady azy. Ary rehefa afaka telona dia hitany teo an-kianjan'ny tempoly izy nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Ary talanjona izay rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny famaliany. Ary raha nahita azy izy dia talanjona ka hoy ny reniny taminy, anaka, nahoana ny nanao toy izany taminay ianao? Hei, izaho toa alahelo indrainao sy izaho nitady ianao. Fa hoy izy taminy, nahoana no nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho eto an-tranony raiko aho? Nefa tsy azon'ireo ny teny izay nolazainy taminy. Ary niara-nidina taminy nankany Nazareta izy ka nanoa azy. Ary ny reniny nitahiry izany teny rehetra izany tao am-pony. Ary Jesoa nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Amen. Efesianina toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Anaka, manikeny iray sy ny reninareo ao amin'ny Tompo, fa marina izany. Manajany iray sy ny reninao, fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana, mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Ary ianareo ray, aza mampatezitra ny zanakareo, fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny Tompo izy. Amen. Ray masino, Amen.
riavako malalo amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivana ny fanahy masina na isika miara-mivavaka eto antranon'Andriamanitra eto Ambahadimitafo izany na ho anareo manaraka any amin'ny isa-tokantrano amin'ny alalan'ny tambajotra-piarahamonina ho aminareo ny fanahin'i Kristy ka zao tenin'Andriamanitra ifampahezatsika izao tokoa ny hitondra fitahiana ary ampiorina antsika mandrakariva amin'ny finoana ka hatonga ny fianakaviana tsirairay avy iorina tokoa amin'ny tompo araka ny lohahevitsika FJKM amin'ny alahady 10 ny volana Oktobra 2020 sy 2020 izay alahady manokana hitondrana ambavaka ny masera FJKM ny fanahin'ny tompo tokoa ny hiasa mahery amintsika rehetra ny tenin'Andriamanitra ary avako izay fampaherezantsika anio dia arak'izay nivakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo ato amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko faharoa ka ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 2:50. Lioka toko faharoa ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 2:50. Aoreno amin'ny tompo ny fianakaviana. Amin'ity an'ity riavako dia asehon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny amintsika hoe manahoana tokoa izany fianakaviana miorina ao amin'ny tompo izany amin'ny alalan'ny fianakavian'i Josefa sy Maria ary Jesosy sy ireo mpiray tampo aminy. Tena mahavariana riavana ny fitondran'Andriamanitra, mahavariana ny fitiavan'Andriamanitra fa ny zanan'ilay tokana dia Jesosy Kristy dia nomeno antsika ho famonjenantsika. Jesosy Kristy tena Andriamanitra kanefa Jesosy Kristy koa tena olombelona tahaka sy tahaka anao satria nentina 10 volana kibo ary natera-be vavy ary tsy vitan'izany fa no beazina sy ny tombo toy ny zaza rehetra. Riavako malalo amin'ny tompo hafa loatra nefa ny sehatra izay ny ainan'i Jesosy. Tena hafa ny fianakaviana izay ny ainany satria tena hita taratra tokoa fa ny orona atao amin'ny tompo izany fianakaviana izany. Ka natonga ny fianakaviana iorina amin'ny tompo dia tamin'ny alalan'ny fanabeazana izay nataon'ny reto ray aman-dreniny dia Josefa sy Maria izany. Fanabeazana hafa kely nefa riavana satria voalohany indrindra fanabeazana mikendry fitombona amin'ny lafim-piainana rehetra. Fanabeazana mikendry fitombona amin'ny lafim-piainana rehetra. Raha ny entsarantsika teo ny famakiana ny sokatra masina ny andininy 7, ny andininy 2:50 ary ny andininy 2:50 dia voalaza tsara ao mihitsy ny amin'izany fitombona teo amin'ny Jesosy amin'ny lafiny rehetra izany. Fa ny fiainantsika andavanandro riavana dia fahitantsika amin'ny mahita an'ireny zaza faran'izay marani-tsainy ireny kanefa faran'izay kely ny vatany nefa izy tena marani-tsainy fa mifanohitra amin'izany koa misy ireny zaza bolanginy ireny nefa faran'izay tena mbola votsasainy. Fa misy koa nefa ny karazany fahatelo jerenao to ara-dalàna ihany ny fitombon'ny vatany, to ara-dalàna ihany ny fitombon'ny sainy kanefa ny teny izay aloky ny vavany dia indraindray to mampieritreritra, indraindray to miteny fiteny izay tsy fiteny andavanandro izany no lazainy. Reny rehetrarehetra reny riavana dia mampiseho hoe misy fitombona tsy milamina sy tsy mirindra ao anatin'ireny karazana zaza ireny. Misy fanabeazana tsy araka ny tokony ho izy izany. Fa raha ny filazan'ny Lioka riavana eto ny amin'izay fanabeazana izay nataon'ny Josefa sy Maria tamin'i Jesosy dia tena mahasana ny lafim-piainana rehetra ny fitombon'i Jesosy. Na ny lafiny ara-tsainy izany voalaza tsara tao hoe Jesosy ny tompo saina, ny tompo fahendrena ary tsy vitan'izay ny tompo saina sy ny tompo fahendrena ihany Jesosy fa nankato reto ray aman-dreniny na dia nanana izay mety ny heveriny ho marina ary izy ary tsy vitan'izay nankatony ray aman-dreniny izy fa nateo teo amin'ny mpiarabelona. Tena isan'ny fitombona ara-tsainy izany. Fa tsy izany ihany koa fa teo koa ny fitombona ara-batana. Voalaza tsara teo ihany koa fa ny tombo ny taonan'i Jesosy, ny tombo ny tenan'i Jesosy ary zenona ihany koa fa tao anatin'izany fitombona izany dia efa nozarany reto ray aman-dreniny ihany koa
anao asa vatany Jesosy satria mpandrafitra ny ray aman-dreniny dia efa mba nizatra nanao zany asa fandrafetany zany tokoa. Ravako malalo amin'ny tompo fantatsika tsara fa anisan'ny fanabeazana mahombo an'ny ankizy ny fanazarana azy ampiasan'ny tanany, ampiasan'ny sainy, ampiasan'ny vatany dia eny mbola fahazazany ary manaraka amin'ny fitombona. Fa tsy fitombona ara-batana ihany ry havana fa ny lafiny ara-panahy koa dia tsapa tokoa fa tena nitombo tao amin'ny Jesosy. Voalaza tsara teo hoe tao amin'ny Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra ary nandroso fity tamin'Andriamanitra izy. Zany rehetrarehetra zany ry havana dia mampiseho fa tena niasa reto ray aman-dreniny, tena nanabe reto ray aman-dreniny, naniara-tsaina, naniara-batana, hatramin'ny ara-panahy ary niara-ny rindra sy niara-mitombo avokoa reny rehetrarehetra reny. Zany no tanteraka tao amin'ny Jesosy. Eo anatrehan'izany afatr'Andriamanitra zany ry havana dia mampieritreritra izao ianao isika mba hampitombo tahaka an'izany koa ve. Sasanatria fitombona mampime ka ny vatana ny ngeza be fa ny saina votsa na ny fanohitra amin'izay ny saina votsa fa ny vatana mirongaronga na samy ao daholo zay fa ilay fahaiza miaina amin'ny mpiarabelona sy ilay ara-panahy tena latsaka ambany. Ry havako malalo amin'ny tompo mba manabe tahaka ny Josefa sy Maria ihany koa ve isika ray aman-dreny ry havako. Manao zava-dehibe ny fanabeazana amin'ny lafiny rehetra tahaka azy mivady koa ve isika. Fa nytanina mipetraka zany ry havana ankehitriny. Samy mahatsiaro sahirana izao tontolo izao. Indrindra fa tsika malagasy fa mandalo fitaon-tsarotra ary anisan'ny antony mahasahirana antsika ry havana dia ny fanaovantsika ambany zavatra ny fanabeazana indrindra fa ny taranaka izany. Ary raha manabe atsika dia fanabeazana amin'ny tanila ihany zany. Mety indraindray ny lehilahy ihany ny beazana tsara fa ny vehivavy atao ambany zavatra. Mety indraindray ny ara-tsaina ihany ny jerena fa adino ny ara-panahy. Indraindray ny ara-batana ihany ny jerena. Fa eto ry havana ilay fanabeazana izay ataon'ny Josefa sy Maria ka nahatonga ny fianakaviany orina ao amin'ny tompo dia mikendry fitombona amin'ny lafiny rehetra. Ry havako malalo amin'ny tompo. Tsara ny ampianarina ny amin'ireny sekoly tsara reny ny zanakitsika. Sekoly avo lenta, misy miteny koreana, misy miteny japoney, tsara reny ry havana. Tena tsara zany ara-pirisiany tsy raha manana mieti-manana entina manatanteraka an'izany. Kanefa zao ny tadidio. Aza atao ambany zavatra ny fampianarana ny zanatsika akoatra ny ara-tsaina. Eo koa ny ara-batana, fa eo koa ny ara-panahy ataovy ho zava-dehibe ny fikendrena ihany koa ny tombon'ny zanatsika amin'ireny lafiny ireny. Vao eo vao nanao antsony avy eo amin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra na ny sekoly alahady fa ao anatin'ny fianarana sekoly alahady tsika eo koa ny fanomanana sahady ny amin'ny fanomanana ny krismasy. Ataovy zava-dehibe ry havako ny fahatefasantsika ny zanatsika amin'ireny sehampitaizany ireny. Mba tsy ny vatany sy ny sainy ihany mitombo fa mba hitombo koa izy amin'ny lafiny ara-panahy. Anio ry havana dia alahadiny MAMRE. Raha vao mandre zany hoe MAMRE zany tsika na masely FJKM dia fitokanam-bavaka ny ao, fiaraha-miaina ny ao, fifampizarana sy fampaherezana ny ao ary tena mariny zany. Tena zany tokoa ny ainana ao, fiombonana ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny fampizarana, ao anatin'ny fampaherezana. Fahazadonona ry havana. Fa zany masera MAMRE FJKM zany ihany koa dia manao asa fanabeazana zany. Manao asa fitorinan'ny filazantsara zany ary isan'izany ny fanabeazan'ny ankizy ny zaza amin'ny lafim-piainana rehetra. Misy fotoana ao mena sakafo ny ankizy. Misy fotoana ao ampianarina soratra masina ny ankizy. Misy fotoana ao ampianarina mivavaka ny ankizy. Reny rehetrarehetra reny ihany koa ry havana dia asan'ny MAMRE na ny masera FJKM. Ka tena mila vavaka avy amintsika fiangonana. Mila vavaka sy mila fanampiana avy amintsika kristianina. Eto ambavaka ary toano fa ao anatin'ny fanabeazana ny rindra sy mahomby atonga tokoa ny fianakaviana iorina ao amin'ny tompo ny asa tanterahany zany fikambanana masina izany. Aoreno ao amin'ny tompo ny fiainan'ny fianakaviana. Fanabeazana mikendry fitombona amin'ny lafim-piainana rehetra. Fa ny lafiny faharoa ry havana eto nataon'ny Josefa sy Maria mba hatongavany amin'izany fitombona amin'ny lafim-piainana rehetra zany dia fanabeazana amin'ny tompo ka ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra no tena nampiasainy sy ny velomany ary nampitainy tamin'ireo zanany. Tsy tamin'i Jesosy ihany fa tamin'ireo mpiray tam-po aminy. Anisan'ny rivotra iainan'ny Jiosy ry havana ary ao anatin'izany koa Josefa sy Maria ny fanaovany ho zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra.
ary tsy fanaovanao zava-dehibe fotsiny ihany fa ny fampitany zany tenin'Andriamanitra zany amin'ny taranana. Jereo nge ny afatra zay nasain'ny Mosesy nampitaina tamin'ny ray aman-dreny ka mba ampitain'ny ray aman-dreny amin'ny zanany ary amin'ny Deutéronomie 9 manomboka ary amin'ny 9 sy ny manaraka. Zao ny voalazan'ny Mosesy ao, ampitaina amin'ny ray aman-dreny ka ampitainy amin'ny taranana. Aoko amponao zao teny andidiko anao izao. Le teny io zany le tiavan'Andriamanitra ary tiavan'ny namanao. Dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-trano, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifo. Firy amintsika ray aman-dreny ry havana ny mavita miainy zany ary mampity zany amin'ny zanakitsika. Hoe ny tenin'Andriamanitra iainantsika, ampitaitsika amin'ny zanatsika, na mipetrakintsika, na mandehitsika, na iza alehantsika. Fa tena zany ry havako nampiaron'ny Josefa sy Maria tamin'ny Jesoa ary matony sehony teo amin'ny 970 sy ny 970. Ina moa zavatra nitranga teo amin'ny Luka 2 970 sy 770. Ny fianakaviana rehetra efa lasa miverina tany tany razana fa i Jesoa mbola tavela tao Jerosalema tao amin'ny tempoly. Satria nahoana ry havako? Satria Jesoa dia efa zatra loatra ny miaina ny tenin'Andriamanitra, ny mandinika ny tenin'Andriamanitra. Efa niainan'i Jesoa hatrany amin'ny tokantranony izany tenin'Andriamanitra zany. Ka raha tonga tao amin'ny tempoly izy dia tena liana tamin'izany tenin'Andriamanitra zany. Zany natonga azy ho tavela tao amin'ny tempoly. Rehavako malalo amin'ny Tompo anisan'ny fanetanana izay ataon'ny fanjakana taon'izao tontolo izao mihitsy ary amin'izao fotoana izao, ary tsy misy izay maharatsy zany. Dia ny hanomezana ny ankizy, ny tanora hatramin'ny lehibe koa ary ny sakafo tandrify azy. Misy ireo otrikaina rehetra ampiavelona sy tena ampitombo. Dia tena tsara ireny sakafo ireny, tsara ny manome sakafo mampatsilo saina. Firavako malalo amin'ny Tompo, fa aza atao ambany zavatra koa nefa ny sakafo izay mampitombo ara-panahy, ny sakafo izay mahavoky ny fanahy, dia ny tenin'Andriamanitra omena ny zanaka. Tena atao zava-dehibe ry havako zany. Raha tianao tena ho voky tsara ny zanakao, fa tsy zara fa voky, dia omeo azy ny sakafo mahavelona maha-olombelona amin'ny lafiny ara-tsaina, fa omeo azy koa ny sakafo ara-panahy, dia ny tenin'Andriamanitra izany. Mety tena angapantsika ray aman-dreny hoe tena sarotra be nge ny fiainana ankehitriny. Reraka avy any am-piasana any, fa nasarotra ry havana ny fiainana. Na reraka ary zasy ianao, dia aza atao ambany zavatra ry havako ny fampitana amin'ny zanatsika ny tenin'Andriamanitra, ny fampianarana azy ny soratra masina mba hatonga azy tokoa ho voky izany tenin'Andriamanitra izany. Misy mpitondra fivavahana katolika anankiray zay ry havana ny teny hoe hoy tsika malagasy hoe raha naona ny kibo vezivezy ny fanahy, fa hoy ty mpitondra fivavahana katolika hoe faranona kosa ny fanahy dia miabiby ny vatana. Dia kankavianao ry havako amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, lasa mivarina amin'ny ahabibiana tokoa izao tontolo izao. Satria nahoana? Nona ny fanahiny. Ry havako malalao amin'ny Tompo, raha tianao mba olombelona no famandra, i Tompo tena saina fanahy ihany koa ny zanakitsika sy ny taranakitsika, dia ataovy zava-dehibe ny fanomezana azy, ny famokisana azy ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy ry havana fa ny andraikitra voalohany omen'Andriamanitra ny mpivady, ary omen'Andriamanitra antsika ray aman-dreny dia ny fitohitsika ny filazantsara amin'ny zanakitsika, ny fampitatsika amin'ny zanakitsika ny tenin'Andriamanitra alohan'izay mety hoe fitafiana mahafinaritra, sekoly mahafinaritra sy ny sisa, dia ny fampitatsika aminy ny tenin'Andriamanitra sy ny filazantsara azy, ahatonga azy tokoa tena zaza endry ho zanaka mankatoa an'Andriamanitra ary ho tsara laza ihany koa amin'ny hafa. Satria nahoana no beazina mba hitombo amin'ny alalan'ny soratra masina. Fa ny fahatelo farany ry havako, Aoreno amin'ny Tompo ny fiainan'ny fianakaviana. Ahoana ny nataon'i Josefa sy Maria rehefa nobeaziny hitombo amin'ny lafim-piainana rehetra, nobeaziny tamin'ny soratra masina, fa mbola nobeaziny ihany koa Jesosy sy ny zandriny mba ho zatra sy ho tamana ao an-tranon'Andriamanitra, mba ho zatra sy ho tamana ao an-tranon'Andriamanitra. Andininy 770 ry havana no milaza an'izany arak'ilay andininy 770 sy 770 resatsika teo, fa tena tamana tao amin'ny tempoly Jesoa mba hisin'ny fitombona ara-panahy ry havana,
dia tena ilaina tokoa, ilain'ny ray aman-dreny sy ny zanany ny mamonjy toeram-pivavahana, ny makatia ampiangonana. Fa ny fiangonana no sehatra hitombona ara-panahy, ary aty ampiangonana indrindra sy ireo sampana ary fikambanana ao aminy no ivokisantsika ny tenin'Andriamanitra sy sitrahantsika ireo sotoavina kristianina. Na dia atao hoe fianakaviana antonotony ny ara Josefa, na atao hoe fianakaviana maromaro anaka ara Josefa ry havana, dia nataony ho zava-dehibe ny fitondranan'i Jesosy sy ny mpiraita-po aminy ho ao amin'ny tempoly ho an'i Jerosalema. Nataony ho zava-dehibe ny fanatanterahana amin'ireo taranany sy ny ankohonany ireo lalan'i Jiosy mba tonga ny zanany tokoa, mba ho tena ho voky ny tenin'Andriamanitra sy hitombo tsara tokoa. Ka dia naharitra tokoa avalony izy ireo tao Jerosalema, na dia eo tokoa ara izay mahatonotony ny etomanana izay nanan'izy ireo. Ry havako malalao amin'ny Tompo, mampisaotra an'Andriamanitra tokoa izany fianakavian'i Josefa sy Maria izany, satria anisan'ny fialantsiny ataon'ny olona ka somary sahirany ane, tsy mbola mahavidy fitafiana ho an'ny ankizy ane, dia reny natao fialantsiny tsy atongavana miara-mivavaka na tsy hitondrana ny zanaka mivavaka. Ry havako malalao amin'ny Tompo, tsara mitondra ny ankizy mandeha mitsidika fianakaviana, fa mahatratra tokoa ny fianakaviana tsy mahafantatra ny havany. Tsara mitondra ny ankizy mitondra mitsangatsangana, mahita an'ireny valan-javaboary maro samihafa ireny, mahita an'ireny fety aman-danonana maro samihafa ireny, fa aza atao ambany zavatra ry havako. Aza atao ambany zavatra mitondra ny zanatsika sy manazatra ny zanatsika aty ampiangonana, raha tiatsika ny anana taranaka vanina sy vonina ny voninahitra an'Andriamanitra. Indraindray tokoa ny ankizy ireny moa rehefa tonga aty ampiangonana dia mitomany, samy manana ny antony tomaniny moa, sasany mangetaeta dia mitomany, sasany mafanafana dia mitomany, sasany vizaky mipetraka dia mitomany. Fa ny fahazaran'ny ray aman-dreny rehefa ohatr'ireny tonga dia mandeha avy hatrany ny kapoko, ka tsy mety ny ry havako. Fa matoa ny zaza mitomany, anisan'ny tena mampitomany azy dia satria tsy zatra izy, ary izay ny tena marina. Tsy zatra izy tonga aty ampiangonana, tsy zatra izy mahita olona be dehibe miara-mivavaka, tsy zatra izy mahita an'ireny rehetra rehetreny. Sanatria koa ve havana misy olona dehibe tahaka an'ireny zaza ireny ihany koa ka tsy zatra dia mandeha mivoaka matetitetika. Fa mazava ry havana ny afatra ny soratra masina eto hoe zaro amin'ny lalana tokony aleny zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Anisan'ny tena fanabeazana ry havako ny fanazarana amin'ny lafiny tsara ny ankizy, ary anisan'ny fanazarana tsara indrindra ny fanazarana azy ho tamana aty an-tranon'Andriamanitra. Anjarantsika ray aman-dreny fotsiny mieritreritra hoe mafana izy anasorony akanjony, mora mitomany matetitetika izy aza mipetraka lavitra ny varavarana, fa atao zava-dehibe ny fanazarana azy. Fa ny fianakaviana miorina amin'ny Tompo ry havana dia jereo nataon'i Josefa sy Maria, ento ary zaro aty ampiangonana ny taranaka mba ho tena hifandanja tokoa ny fitombona, na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-panahy, fa sady ho voky amin'ny lafiny rehetra, fa tsy vitany ho voky ihany ny taranakitsika, fa vahoamany indrindra ihany koa hitoetra maharitra ao an-tranon'ny ray. Ilay hitoetra ao an-tranon'ny ray mantsy ry havana dia misy karazany maro. Eo ny atao ampiangonana, rehefa zatra izy tamana aty ampiangonana, ianao ray aman-dreny indray ary mitairiny indraindray. Fa leo ao tranon'ny ray ihany koa ao trano ao, rehefa zatra miara-mivavaka aminao isaky ny amin'ny vary loarina ny ankizy, indraindray ary ianao raha reradreraka, izy indray ny anaitra hoe dadasineny eo, tonga n'le rivavahantsika. Fa tsy vitan'izay zay ihany ry havana le ahatonga ny tamana ny zaza, fa tsy ny zaza ihany fa sika ray aman-dreny, fa ny fanabeazana izay kendrentsika dia anazahatra ny zaza mba ho tamana indrindra ihany koa sy ho vonina hiara-monina amin'ny rainy amin'ilay fiainana mandrakizay, dia ny paradisy izany. Tsy ampanangatanana anao ary havako hoe izy aminao, izy amintsika ny tsy mba maniro any amin'izany paradisy izany, izy any tsy mba maniro ny zanany amin'izany paradisy izany, fa raha samy maniry izany tsika ry havana dia Aoreno amin'ny Tompo ny fiainan'ny fianakaviana. Ataovy zava-dehibe ary omeo lanja ny fanabeazana amin'ny lafim-piainana rehetra amin'ny alalan'ny soratra masina, ary zaro sy ataovy tamana ao an-tranon'Andriamanitra indrindra aty ampiangonana ny taranantsika. Dia n'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fanahy masina amintsika rehetra mba tonga antsika tokoa ho fianakaviana, ankonana, tokantrano miorina ao amin'ny Tompo. Ho azy ny voninahitra. Amen.
hiominy amin'ny vavaka setriny sy fangatahana isika riavana. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny aminao izay niteny taminay tamin'ny alalan'ny mpanomponao, tamin'ny alalan'ny soratra masina ihany koa izay voalahatra ho anay. Misaotra anao izay noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao izay modely ho anay. Misaotra anao ihany koa izay noho ny amin'ny fitiananao any Maria sy Josefa ho ray aman-dreny mitondra tsara ny zanaka. Tianao Andriamanitra mantsy izahay rehetra izao mba hitombo amin'ny lafim-piainana rehetra. Ka anisan'izany ny fanabeazana ara-tsaina dia ho zava-dehibe indrindra aminay. Ny fanabeazana ny tena na ny vatana ihany koa dia ho zava-dehibe ny anefana izany. Ary indrindra tianao izahay hiaina amin'ny fanabeazana ara-panahy izay araka ny sitraponao Andriamanitra. Dia misaotra Tompo fa noho ny amin'ny teninao dia mandray anjara amin'izany rehetra izany izahay ray aman-dreny. Fa koa anakinana ao adidy tahaka ny ray aman-drenin'i Jesosy zaza, hanatanteraka izany amin'ny zanaka. Dia manaiky izany teninao izany izay Tompo, ka hanabe ny zanakay ara-tsaina, ara-batana, indrindrandrindra ara-panahy. Ahatsiaro ireo izay fanekena efa nataonay teo amin'ny sakramentany batisa, ary ahatanteraka izany koa rehefa mby amin'ny fotoana natanterahana izany fanekena izany. Dia nampianatra anay koa ny teninao mba hahatonga ny zanakay ho tia tenin'Andriamanitra. Ary izahay ray aman-dreny no tokony hampity izany aminy. Dia misaotra Tompo fa mandray izany teninao izany izahay amin'ny fotoana maro. Anisan'izany amin'ny fotoana ankanesanay aty an-tranonao Andriamanitra. Fanahy masonao, miasa aty anatinay ahafahanay mitarika ny zanakay ho amin'ny fiainana amin'ny teninao Andriamanitra. Ka na any tokantrano na any amin'ny toerana maro samihafa dia mba ho hitantaratra fa zanaka manana teninao Andriamanitra ny zanakay. Dia misaotra noho ny ezaka rehetra efa ataon'ny fiangonana, ataon'ny mpitoro filazantsara izarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fizarana ny Baiboly ho eny an-tanan'ny tsirairay avy, indrindra ho eny an-tanan'ny ankizy. Dia misaotra anao ihany koa izahay Andriamanitra fa nampianarinao izahay mba ho zatra sy tamana aty an-tranonao Andriamanitra. Manomboka aminay ray aman-dreny na aminay olon-dehibe izany, ary dia ho tafapita-nay amin'ny zanaka faramandimbinay. Tsy izahay anie Tompo no alainao aty an-tranonao Andriamanitra. Ny atsy-andry, ny fotoana izay iravan'ny fiangonana, na ho maika amin'ny zavatra hafa, indrindra amin'ny fotoana izay natokana iombonana ato an-tranonao Andriamanitra toy izao. Fa tena olena, sotamana amin'ny asa sy ny fanompoana rehetra atao ato an-tranonao Andriamanitra amin'ny fotoana toy izao. Fa tsy ato an-tranonao Andriamanitra ihany izay ny tokony ho tamana, fa amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra izay hiaonanay aminao Andriamanitra. Manomboka ao amin'ny ankohonana izay nametrahanao anay izany. Ampianaro izay Tompo ho hitarika ny ankohonanay, ho liana amin'ny vavaka sy ny vakiteny, ny fandraisana ny teninao Andriamanitra, fiombonam-piainana aminao Andriamanitra. Dia ho hitantaratra amin'izay ataonay tokoa anie, fa olona velona araka sitraponao Andriamanitra izay. Ka hijoro vavolombelona na any amin'ny toeram-piasana na eny an-dalambe na amin'ny toerana maro samihafa, fampino anao izahay.
Amin'ity anio ity tompo no hitondranay ambavaka ny asan'ny MAMRE FJKM izay olona natsonao anokantena ho anao Andriamanitra, natsonao hanana fiainam-bavaka, natsonao Andriamanitra hiasa hanatanteraka ny asa soa sy fiantrana amin'ny endriny maro samihafa. Izy ireo koa izay manana asa sy andraikitra fanabeazana manokana amin'izany ny ankizy dia ny ankizy sahirana. Tompo angatanay ianao mba hanome ny ampy rehetra ahefana izany asanao Andriamanitra izany. Io ny tetikasa na tetikandro na fiainam-bavaka izy ireo mba ho tanteraka eo anatrehanao Andriamanitra. Ny fiangonana koa izay mitoro ny teninao Andriamanitra hoentina eto anatrehanao fa ireny no ray aman-dreny manabe ny zanaky ny fiangonana rehetra manerana izao tontolo izao, mba tsy ho variana amin'ny fanabeazana rantsaina sy ara-batana ihany ny fiangonana fa indrindrandrindra fanabeazana ara-panahy dia ho voalohan-daharana dia hipaka amin'ny fiainan'ny firenena izany asa zany. Izany indrindra no ametrahanay eo ampelantananao ny fiainan'ity firenena ity Madagasikara ity, mba hanjakanao, handravanao ny ratsiana rehetra, ny fahalovana rehetra, fa mba hitoeran'ny famindramponao sy ny fitiavanao, ka dia hanjaka ny fahamarinana sy ny filaminana. Matoky anao izay Jesosy ary manantena indrindra ny famindramponao aminay. Manana ny tonom-bavaka izay tianay asandratra izahay dia hoentinay ato anatin'ny vavaka manginy izany, ka enory Jesosy Tomponay. Noho ianao Jesosy Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty, nitondra fandresena ho anay no angatanay izany vavaka izany. Ary falindray izay miombona amin'ilay nampianarana manao hoe: Ranay izay mitandra, sy mianarana, tonga ny fanjakana, atao ny sitraponao, dia hiatana ny mitandra. Nanarena sasavana, ary milana ny kay, takana na izay lekotana, izay mitrona fakana, arafana ny ratsy, mahafatsaka azy. Afatra avy amin'ny masera MAMRE FJKM. Ry havana, manonona ny fiadanan'ny Tompo ho anareo rehetra izahay. Faly miarahaba-antsika rehetra ny masera MAMRE FJKM amin'izao alahady hitondrana ambavaka ny fikambanana izao dia manararoatra izahay. Mampahafantatra andray ny momba ny masera MAMRE FJKM. MAMRE ao amin'ny Genesis 7:20 no ahafantarantsika fa tao MAMRE no nandraisan'ny Abrahama ireo vahiny 3 lahy nampitondrain'Andriamanitra ny afatra fa hiteraka zazalahy izy sy sara vadiny. Tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'ny Tompo, ary anisan'izany ny fisian'ny masera protestanta. Ara-tantara dia Ramatoa Marie Ambrogé, missionnaire frantsay, niasa naharitra teto Madagasikara, anisan'ny servante de l'unité tao amin'ny communauté de Grand Champ Suisse, no resy lahatra fa misy zazavavy maro tany amin'ny toerana nanaovany tournée fonizy tompona andraikitry ny sekoly alahady foibe, izay te hanompo an'Andriamanitra sy anolo tena ho amin'izany. Avy amin'izany no nanomboan'ny fanolokolona ny antso
ho an'ny zatovavy na faza izay neken'ny sinôda lehibe fahadimy tamin'ny taona 570 tany fianarantsoa. Tao Marivolanitra tao amin'ny tranony Ramatoa 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙤 no niantsona zazavavy vitsivitsy ny santatra ny fiarahamiaina. Niompana betsaka tamin'ny tenin'Andriamanitra, fanompoana sy fanoloran-tena ho an'Andriamanitra ary fiainam-bavaka no fiofanana narahan'izy ireo. Amin'ny mahafanolo-koloana ny antso ho an'ny zatovavy ny faza dia nisy ireo mpiomana ho mpitandrina, ho mpampianatra. Nivoatra sady niroso ny tantara ka nodinina tany amin'ny sinôda lehibe faha 170 tamin'ny taona 870 tany fianarantsoa indray ny momba izany. Ny mpiandraikitra foibe tamin'io taona io taorian'izany no nanaiky ny fijoroan'ny masera FJKM, fiarahamiainan'ny vehivavy protestanta. Tamin'ny 10 Janoary 770 izay nanokanana ny masera voalohany ary tamin'ny fotoana io no nandraisana ny anarana hoe fiarahamiaina ambavaka masera MAMRE FJKM. Ny antom-pisian'ny masera MAMRE, fanoloran-tena mandrakizay ho an'Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina amin'ny alalan'ireo voady 3, fahantrana, tsy fanambadiana, fankatoavana. Fanomezam-pahasoavana iainan'ireo masera MAMRE izay dia ny fiombonana sy ny firaisana izay hita tao amin'ny Trinité masina. Fiainam-bavaka ataon'ny tsirairay sy iombonana. Ny asa fivelomana. Zaitra akanjon'ny mpitandrina sy ny diakona ary ny mpiandry. Fambolena sy fiompiana ary fandraisam-bahiny. Ny fivoarana. Manana toerana 4 ny masera MAMRE FJKM. Ambahadimitafo l'OVS 58 no foibeny. Moria, fandraisana ireo tanora vao manomboka, fandraisam-bahiny, fandraisana ireo ankizy ao amin'ny kantine. Oreba, toerana misy ireo dingana novisia, fandraisam-bahiny. Zoara antsapanana Andasibe Moramanga, fiompiana sy fambolena. Amin'izao alahady hitondrana ambavaka ny fikambanana izao dia manararota indray izahay, manao antso avo ho anareo vehivavy mahatsiaro fa manana antso manokana ho amin'ny fiainana masera mba tsy hisalasala hanatona ny fikambanana. Ireto ny mahasontsivana handraisana azy ireo. Vehivavy 30 taona ka hatramin'ny 50 taona. Pandray ny fanasan'ny tompo. Salama vatana, saina, fanahy. Tsy mbola nanambady ary tsy diso fanantenana tamin'ny fiainam-pitiavana sady vonina tsy anambady. Vonina hiaina ireto antso 3 ireto. Antso ho amin'ny fiainam-bavaka. Antso ho amin'ny fiaramiaina amin'ny hafa satria nantsona hiara-miaina sy hiombona ao anatin'ny fahasamihafana. Antso ho amin'ny fahadiovam-piainana ao anatin'ny tsy fanambadiana. Tena ilaina amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ny fiainam-bavaka. Izay masera MAMRE dia mitona ny olona
hanamafy ny fiainam-bavaka efa nataony sady mandray ampifaliana ireo olona na fikambanana izay mangetaeta manatanteraka izany. Efa misy ireo trano fandraisana ireo olona itokam-bavaka hanao fiofanana amin'ny sarany mirary. Aza misalasala ianareo miantso fa mandray anareo ampifaliana izahay. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Hamarana sahady izao fotoana izao isika ry havana, koa mialohany hanolorany ray aman-dreny mpitandrina ny tsodrano dia ho tanterahintsika ny hira voalahatra. toavin'ny tompo amintsika rehetra ny ariavako izao tsodrano tononona amin'ny anaran'izao manao hoe hitanao avany ziona ne Jehova ary ho faly hitan'ny fahasoavany Jerosalema ne ianao amin'ny andro rehetra iainanao eny ahitany zafinao ane ianao fiadanana ne ho aminao. Amen. Piatraka ianareo riavana hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra